Iarabanao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zana-bolana avy hatrany natanjaka ny tsioka ny varatra azy teto amin'ny nosy tamin'ity anio ity fa noho ny fanantonany rindroana izay hitantsika ato amin'ny tapany atsimo lakan-drano Mozambika dia miamalefaka ny tsiokan'izay varatra azy izay indrindra ho an'ny voatany fa ho an'ny tapany avaratry Madagasikara kosa indray dia mitoetra ny tsy famarina toerany abaka any ambony sy takamaso moa zany ka miteraka ny orana sy ny orana tanividraona mety ho raikotroko zany ho an'ny faritra avaratry Madagasikara iny aoriny fandalovan'ilay rindraona kosa any amin'ny farany herinandro dia somary mahazo vahana indray ny tsiokany avaratra azy ho an'ny tapany atsimo antsinanana sy ny ilany antsinanany voatany. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina manjaka na mibahatoerana kokoa ny zavona ho an'ny voatany sy ny faritra atsimo antsinanany nosy misy ny orana ho an'ny morontsiraky ny faritra Vamba Tsoana Lanjoro sy ny faritra atsinanana zay mety hoarahina herika kosa ho an'ny ilany antsinanana faritra Sofiasiny any amin'ny faritra Laotra Mangoro mbola mandraona ihany koa ny andro any amin'ny distrika Nosy Ambanja sy ny any Ambilobe ny ambiny moa dia ny masoandro no ibahatoerana kokoa aorian'ny zavona ihany koa dia anjaka ny masoandro amin'ny ankapobeny ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana izay mety hoaraikotroka ho an'ny faritra Zavasy Ambatsoa ary mety iendrika tandrivindraona kosa izay eo ny faritra Dianasy ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia ahitana orana malefaka ihany koa ny faritra Laotra Mangoro sy ny faritra Atsinanana ny ambiny moa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny ary saika ny masoandro no ibahatoerana kokoa ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay 4 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ho an'ny voatany midina kosa ny maripana ho an'ny faritra atsimo andrefana satria dia tombanana milatsaka hatrany amin'ny 7 degré Celsius izay 3 ka hatramin'ny 2 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ary miakatra hatrany amin'ny 3 degré Celsius izay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny zoma dia misy hatrany ny orana ho an'ny faritra avaratry Madagasikara izay mety ho araikotroko zany faritra Sava, ny faritra Dianasy, ny tapany avaratra amin'ny faritra Sofia ary koa ny faritra Ambatsoa mety mbola ahitana orana malefaka ihany koa ny faritra Analanjorofo mety hita hatrany amin'ny faritra Atsinanana moa zany indraindray ho an'ny morontsiraka atsimo antsinanana Madagasikara ihany koa dia ahitana izay orana izay ho an'ny faritra Anosy zany sy ny tendrony atsimony Madagasikara mbola mitoetra kosa ny zavona vao maraina ho an'ny voatany moa fa amin'ny ankapobeny dia ny masoandro no ibahatoerana kokoa milatsaka hatrany amin'ny 4 degré Celsius maripana ho an'ny voatany ary ny morontsiraka atsinanana kosa indray dia ahitana fidinana miandalana izay maripana izay indrindra ho an'ny faritra Anosy manodidina ny 7 ka hatramin'ny 3 degré Celsius moa izany ary manomboka miakatra kosa izay ho an'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara ny ambony indrindra mitoetra hatrany any amin'ny tapany avaratra andrefana. Ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy misy ny orana ho an'ny faritra Sava Ambatsoa ary mety hita hatramin'ny faritra Atsinanana Vadivavy sy ny any amin'ny faritra atsimo antsinanana ary koa ny morontsiraky ny faritra Anosy izay orana malefaka izay misy kosa ny raona izay mety arahina herika ho an'ny ilany atsinanany voatany sy ny any amin'ny faritra Laotra Mangoro mitoetra hatrany moa ny orana tandrivindraona ho an'ny faritra Dianasy ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia ny ilany andrefana kosa dia ny masoandro no mibahatoerana kokoa amin'ny ankapobeny fa raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay manodidina ny 4 degré Celsius ho an'ny voatany ary 8 ka hatramin'ny 3 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana 3 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripana ho vinavina ho an'izay andro ny sabotsy izay dia izay ny meteo tamin'ity an'io ty raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.